Ny fanambadian'ny Isaka sy Rebeka. Zany no dinidinika mahafinaritra ifanaovantsika indray androany, manasanao indray aharitra hatramin'ny farany. Rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny tompo, ry mpiara-midinika namana isany, miarabanao indray amin'izao maraina izao. Tafahoana soamatsara amin'ny lalan'ity fandarana ity isika. Samy faly, ary mino fa nafaly anao ny fiarahana hatramin'izay, ary iriko mba ho faliko anao midinidinika ifanaovantsika androany. Ny vavaka risika. Andriamanitra rainay io, andinika ny teninao iara-ianatra ny teninao izahay androany, tomoera ny temponay amin'ny lalàna fanena masina. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra tamin'ny fiarovanao anay, misaotra ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana izay mbola omenao ny tsirairay avy, ary misaotra ihany koa ity fotoana sarobidy iarahana mandinika ny teninao ity. Tomoera ary temponay tompo amin'ny alalan'ny fandrotsahanao ny fanainao masina atemponay. Amin'anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Isaka sy Rebeka. Rehefa antotra i Abrahama, dia azo antoka fa nieritreritra ireo teny fikasana ny men'Andriamanitra azy izy. I Abrahama moa, ilaina azo ny teny fikasana ny amin'ny tahina ny firenena rehetra. Dia zao no voalaza ao amin'ny Genesis 1:10. Fampatsivantsika izany teny fikasana men'Andriamanitra zany, fanekena izany. Genesis 1:10 ka 9:5. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny laizika nanao hoe, jereo angely lanitra, ka Esau nikintana. Raha mahisa azy ianao, dia hoy izy taminy, ho tahaka izany ny taranakao. Ny taranaky Abrahama dia voalaza fa taranaky ny fitahina. Ino ary ankehitriny, tonga ny fotoana izay mahalehibe ny zanany ka hidiry ao anatin'ny fanambadiana. Nanapa-kevitra i Abrahama fa hitady vady ho an'ny zanany. Zany moa ny fomba fanao tamin'ny fotoana andro, ny ray aman-dreny mitady vady. Ary tena sarotiny mihitsy ny ray aman-dreny amin'izay ho vadiny zanany. Dia naniraka ny mpanompony, azo lazaina efa ny mpanompony izay natoky efa nizokiny tao amin'ny mpanompony Abrahama, ka naniraka azy mba ide hitady vady ho an'ny zanany Isaka izany. Ary voalaza fa niteny tamin'ity mpanompony ity andry i Abrahama manao hoe, andininy 7 amin'ny Genesis 7:7 manao hoe, fampiampiany ianiko amin'ny Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaky ny Kananita izay iraisako monina ianao. Mangataka mihitsy. Tsy hoe akory maneho fanavakavahana i Abrahama raha miteny an'izany afatrafatra izany, hoe aza makavady amin'ny zanaky ny Kananita ianao an'ny zanako. Satria fantatra Abrahama tsara ny fitondrantenan'izy ireo sy ny fomba fivavahan'izy ireo. Tsy hoe mpanavakavaka Abrahama, fa ny ray aman-dreny dia tokony ho sarotiny eo amin'ny ara-panahiny zanany, indrindrandrindra eo amin'izay tokony ho vadiny ny zanany. Satria ny zavatra mitranga, matahotra izy amin'ny ray aman-dreny azy. Fantany mantsy fa mety mora lavo ny zanany ao anatin'ny fomba fanarahana ireo fomba fivavahan'ny firenena-kafa reo. Ka izay ny nahatonga azy manao hoe, aza makavady ny zanako amin'ny zanakavavy ny Kananita ianao. Dia nirahina ilay mpanompo amin'ny 9:4, fa any amin'ny tany razako, sy any amin'ny havako no alehanao ankavady ho an'ny Isaka zanako. Dia lasa ity mpanompo ity nanatanteraka izany adidy sy ny andraikitra izany. Zany ny fomba tamin'izany fotoana izany. Ary hitantsika tsara fa lasa izy nandeha nakavady ho an'ny Isaka Rebeka izany.
ary indro fa tafahoana tamin'reto fianakaviana ireto. Hitantsika tsara zany niendriky ny fanorenana fanambadiana teto amin'ity fotoana ty ka nandoran'izy ireo azo lazaina hoe le fomba malagasy hoe nisy olombody ondro satria nomena izay sahaza azy reto fianakaviana ireto. Ary hitantsika manomboka amin'ny andininy fa 7 ka hatrany amin'ny 7 zany toe-javatra izany ny fomba nanorenana ilay fanambadiana Isaka sy Rebeka zay nandeha araka ny fomba tamin'izany fotoana izany. Eny ry mpiara-midinika namana, ny tantarany ankamaroan'ny olona ato amin'ny Israely fahiny, eny fa na dia ny fiangonana kristiana manao zao tontolo zao koa aza, dia mety ahitana izany toe-javatra tahaka an'izany. Ny tena kendren'Andriamanitra ny fanambadiana mantsy dia mba hijoro vavolombelona ao anatin'izany toe-javatra izany. Ao amin'ny andeha ho jerentsika no ny 7 na dia atao hoe nasaina hitady vady ho an'ny Isaka aza ty mpanompo ty, dia tsy maintsy nanontaniana ihany ny safidy ny tovovavy. Ao amin'ny 7 dia niantso an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe andeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao, ary hoy izy andeha aho. Mahafinaritra ny valiteny ny safidy zay napetraka tamin'i Rebeka. Marina fa efa nisy fahavonona teo aloha rehetrarehetra amin'ny andininy zay voalaza teo am-piandohana teo, fa tsy maintsy nanontaniana Rebeka ny amin'izay safidy ny ekenao ve, dia nanaiky izy nanao hoe andeha aho. Ary mpiara-midinika namana, mila safidy ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Tsy manery Andriamanitra. Ity sary anankiray fanambadiana Isaka sy Rebeka ity mantsy, dia sary anankiray anehoana ny faneken'ny kristianina an'ilay Andriamanitra tompo sy mpamonjy azy. Tsy salasalana ny fifandraisana ananantsika amin'ilay mpamorona no isika no ariany araka ny endriny. Tadio tsara fa tafasaraka noho ny fahotana mantsy isika, kanefa dia mbola raisiny ihany kendreny mba ho vady mendrika amin'izany safidy izany. Anao ary safidy androany, tiantsika Andriamanitra, tena tianao tokoa Andriamanitra. Eny, mihoatra noho fitiavanao azy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Inona ny safidy raisinao androany? Move manaiky anao ny hitia an'Andriamanitra tahaka ny fanontaniana napetraka tamin'i Rebeka, ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao koa manao hoe anaraka an'Andriamanitra ve aho. Iriko mba valitentsika hitovy tapaka ny valiten'ny Rebeka manao hoe andeha aho, tsy misy fisalasalana. Iriko ty zao mba andiko tsika anaraka an'Andriamanitra. Ivavaka ary isika amaranantsika zao tinidinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, ny tantaran'i Isaka sy Rebeka dia maneho ihany koa ny taratry ny tianao hiandraisana anay ho zanakao indray, ka ahafahanao manaja ny safidinay na andeha izahay na tsia. Andriamanitro, ny tantaran'i Isaka sy Rebeka dia oka ihany koa mba hisintonana lesina amin'izao taranaka izao, indrindrandrindra ho an'ny ray aman-dreny izay tokony ho sarotiny eo amin'ny ara-panahiny zanany, ho sarotiny eo amin'izay mety ho vadiny ny zanaka. Apetraka am-pelatananao ary ny mahasoa ny tsirairay avy, apetraka am-pelatananao ny mahasoa ty mpiara-midinika amiko ity. Aza mafoy tompo, namasaraka anay mandritra izao tontolo andro izao. Dia apetraka am-pelatananao ny fiainanay rehetra, ny vavaka dia tononinay sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.